Dia misy ny fiotsahan'le rindrim-bato dia mibahana ny lalana tena tonga aty amin'ny lalana ray manontolo safahan'ny fiara mandeha dia amehana angezabe izay zavatra izay dia ny fanomezan-tanana ny commune sy ny fanomezan-tanana ny commune sy ny région amin'ny fanalana aingana dia aingana zany ireo vokatry ny firotsahan'ny tany ireo eo amin'ny eo faraboatra zao misy anankiray efa ao ny ekipan'ny DPTP vao ato amin'ny commune urbaine Antananarivo manomboka manao an'izay koa manala an'ireny dia eny Avaradoa Ambohitsy any koa zany misy. Amintsika miteny zao ny tapitra azon'ny BRGC eto am-pelatanana dia misy sivy ny olona maty. Avaradrano misy anakefatra, Ambomangakely ankizy telo, ao Alasora olona anankiray azafady. Ao amin'ny tana 2 amin'ny toerana atao hoe Ambohidepona misy anankiray maty. Ao atana 5 misy 4 ny maty. Ao Manjakaray 2, ao Nansana akaiky ny IST maty anankiroa. Raha mbola misy ny ohatran'le orana alina mety sahirana ihany